Salama daoleo androany sika de ndao ary hanafotina mbavao toy ny mazatra moa dia ireto vavao manaraka ireto no fitinina amintsika atao anatin'ity video ity. Andro rajoelina nitondra paikady maharitra amin'ny olany sedrainy voaka ny toamasina. Mbola andriamatoa andro rajoelina hatrany hiditra amin'ny fampiasana angovo azoavozona hisy olona mpitantana vaovao avy any ivelany handamina ny krizin'ny Jirama ho avy ao Madagasikara ao. BNGRC mitentina 8.7 miliara ariary ny filana hanarenana ny takaitrana velany rivodoza gaman. Ireo rehetra eo no fitinina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravona reny hevitra rehetra eny navantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary tsarovy miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levana misy tagna WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany dawary. Nifantoka tanteraka tamin'ny asa fampandrosoana antoamasina ny votoaty ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny ity herinandro ity. Manaporofo izany ireo tetikasa marobe atao ao amin'ny faritra Tsinanana ity. Raha tsy hilaza fotsiny isika afa-tsy ny fametrahana paikady entina hanarenana ny tanàna. Ny fitohizan'ny fanamboarana any Miami ilay arabe migodina mihazo ny seranantsambo ny toamasina sy ny lalam-pirenena faharoa iny. Eo koa ny fanamboarana ny lalana izay boulevard Ratsimilao sy ny sisa. Tsy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta erery ihany no nanatrika ilay fivorina fa teo koa ireo tompona ndraiky mpanjakana eny fotony izay mahafantatra tsara ny zavamisy any an-toerana. Nitondra vaholana maharitra amin'ny olana sedrainy voaka ny toamasina ny filoha andro rajoelina nandritra ny lahateny nanokafany ity filan-kevitry ny ministra ity dia nanome toromarika izy ny hanajana na ny hametrahana fepotona hentitra hamitana ireo tetikasa isan-karazany ireo. Izany dia midika fa tsy latsa-danja ary tsy ambany zavatra mihitsy ny voaka ny toamasina raha ho any andriamatoa andro rajoelina ary miezaka manao izay rehetra azony atao izy mba ahatonga an'izany tanàna ny toamasina izany tahaka an'ilay Miami izay nampanantenainy anireo vahoaka tamin'ny 2024 fony izy nanao propaganda tamin'izany fotoana izany. Asa raha tena hitovy tanteraka tsy misy valaka amin'izay Miami izay ihany koa ity tanàna ny toamasina ity vantany voavita daholo ireo rehetra izay pitsopitsony mbola ho amboarin'izy ireo izay. Vaholana narosiny filoham-pirenena andro rajoelina izay hatrany moa dia eo amin'ny resaka Jirama izay nanao fanambarana andriamatoa andro rajoelina tamin'ny faraparan'ny herinandro iny. Hiditra amin'ny fampiasana angovo azoavozona hisy olona mpitantana vaovao avy any ivelany handamina ny krizin'ny Jirama ho avy ao Madagasikara ao izy tamin'izay fotoana izay. Faranandanonana natao toamasina tamin'ny faraparan'ny herinandro iny ny filohan'ny repoblika no nitarika izany ary nanao fitsidihana an'ireo fitaovana famokarana herinaratra tonga ao amin'ny seranantsambo ny toamasina izy. No amarin'ny filoham-pirenena andro rajoelina ny tsy maintsy hanenana ny fandaniany Jirama. Izany no mahatonga an'ity orinasa ity korosofahana na fahity ho izy. Fandaniana izay mahatratra 500 tapitrisa dolara na 209 miliara ariary amin'ny fividianana solika no andinana ireo milina mpamokatra herinaratra ireto fotsiny ho izy hatrany. Ankoatra ireo fandaniana hafa izany indrindra no nanosika ny fitondrana izay tarihiny nametraka paikady entina manena izany fandaniana izany. Paikady hanerenana amin'ny fomba maharitra ny orinasa Jirama no napetraka izy ireo. Isan'izany ny fitadiavana famatsimbola, ividianana sy ametrahana an'ireo angovo azoavozona na parc solaire, ny fanafarana an'ireo groupe électrogène miodina amin'ny solika mavesatra na feuille lourde mba hanenana ny vola landy amin'ny fividianana gasoil sy fanofana groupe amin'ireo orinasa tsy miankina ireo. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fitantanana ny Jirama. Arak'izany dia nambarany filoham-pirenena fa ny volana May ho avy izao no ho tonga ao Madagasikara ny olona izay tantana sy handrindra ny krizin'ny Jirama. Io no isahana manokana ny redressement financiaire, hisy ihany koa ny hiandraikitra ny redressement technique. Io olona io dia efa nanaporofo ny fahaiza manaony satria izy ihany koa no nitantana ny fanerenana ny orinasa mpamokatra jerinaratra tao Rwanda izay nisedra olana lehibe tahaka ny Jirama ihany koa ho izy hatrany. Nandraisan'ny maro ihany moa raha nahenao izay fanambarany filoham-pirenena andro rajoelina izay amin'ilay hoe olona avy any Rwanda no hitantana any orinasa Jirama ka nampametra-pantaniana ireo mpanarabavao nilaza hoe
tsy vitany malagasy ve ny tantanany Jirama ho izy ireo hatrany. Tantana avy any Rwanda no hanarina ny jiro sy rano malagasy ho an'ny vahoaka ny toamasina manokana dia nahazo groupe électrogène manana tanjaka 30 hatramin'ny 40 mégawatt izy ireo raha nanofa vatam-panaovana herinaratra foana ity reny vohim-paritany teo aloha ity. Hatramin'izay dia nitoloran'ny fitondram-panjakana izany izy ireo. Efa ho toamasina ny vatam-panova herinaratra manana tanjaka 500 mégawatt miverina anatin'ny 7 volana hatramin'ny 10 volana ny vidin'ireo hoy ny filoam-pirenena. Nambarany fa manana tombony ny faritra Antsinanana noho n'izy manana toerana hametrahana ny feilorda. Tsy mila fandaniana hafa intsony fa afaka atomboka avy hatrany ny fampiodinana ny asa ho hita afaka volana vitsy ny tombotsoa azo avy amin'izany hoy hatrany ny filoha. Raha ny fantatra dia anisany olany mampiato ny jiro matetika ao amin'ny faritra Antsinanana ny fahatarany famatsiana solika. Eo ihany koa ny fahanteran'ny milina izay mpamatsy herinaratra ao Toamasinao. Vaholana arosin'ny fanjakana hafa koa araka ny nolazain'ny filoha ihany ny hahatongavany mpitantana vahiny izay hanarina ny orinasa Jirama eto Madagasikara, mpitantana izay nahavita nanarina ny jiro tao Rwanda ity, izay heverina fa hahavita zavatra be sy goavana raha ho an'ny Malagasy sy ho an'ny Madagasikara izay. Ity ampamaranana dia andao aro resantsika ny takaitra izay navela ny rivodoza gamanina manerana ny nosy indrindra fa tany amin'ny faritra avaratry ny nosy tany izay tsy ilazantsika fa raha tsy ny faritry ny Ambilibe Vemara iny izay tena nahita faisana mihitsy nandritra ny fandalovana izany rivodoza gamanina izany. Maro ireo trabona ary teo ihany koa ny faharatra ny lalana sy ny fahatapahana lalana mihitsy mandraky teny androany izay mbola tsy vita fanarenana raha ho an'ny Ambilibe Vemara izay. Mbola mitondra takaitra goavana ny faritra avaratry ny nosy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza gamanina. Raha ny tatitra navoaka ny BNGRC dia mitentina 830 miliara ariary anohoany ny fanampiana ilain'ny Madagasikara hoentina hanarenana ireo fahavoazana goavana. Marobe ireo fotodrafitrasa-panjakana simba, ny lalana, ny tetezana, ny sekoly sy ny tranom-panjakana isan-karazany. Anjaton'ny hektara maro koa ny tanimbary izay tototry ny rano. Misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ireo. Eo ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fahasalamana, ny mpianatra tsy afaka mianatra sy ny maro hafa. Tsy vitany malagasy irery ny fanarenana ka manoloana ireo no tsy maintsy hitadiavana fanampiana. Efa maro moa ireo firenena izay manolo-tanana nanampy an'i Madagasikara ny amin'izao voina nahazo ny mpiraitanindrazana izao. Na izany aza tsy mikely soroka ihany koa ny fanjakana malagasy ny amin'ny ezaka hamerenana amin'ny laoniny ny fiainany ireo vahoaka izay voakasika ny loza ireo. Ireo rehetra eo no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Manasitsika rehetra anao commentaire amban'ity video ity mba afahana mandravina reny hevitra rehetra ireny navatsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary tsarovy miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa misy tao WATAWATA GASY. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.